dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00 dinika. Miarabantsika mpanaraka ny fandarana dinika amin'ny alalan'ny onjabe sy fahitalavitra ary ny tambazotra tserasera amin'ny internet. Mbola iresaka manodidina ny tontolon'ny coronavirus isika atao anatin'ity fandarana ity. Ny vahinintsika atao anatin'ny fandarana dia Andriama Totodsoa André Mampandry solombavam-bahoaka ny tenany amin'izao fotoan'izao sady mpampianatra mpikaroka ihany koa efa nandritra ny taona maro tamin'izy candidat ny vahinintsika farany teto amin'ny fandarana dinika dia miarabanao tonga soa tamin'ny MBS indray Totodsoa André Mampandry. Miarabanao Joël ary miaraba ny vahoaka malagasy rehetra izay manaraka ny MBS indrindra fa ny vahoaka Namboamanarina. Ya, araka ny efa natsidika teo Andriamanitra solombavam-bahoaka Madagasikara iresaka ny Covid-19 sika. Ianao mifanerasera amin'ny amin'ireo olona mpifidy anao sy mipony eto Antananarivo ianao mahasolombavam-bahoaka ny Madagasikara anao misedra olana ny ankebiazan'ny mponiny eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao noho ny amin'ny confinement noho ny amin'ny resaka fanampiana mety hoe tsy dia tena mirindra araka ny tokony izy sy ny andrasan'ny olona. Inona ny commentaire azonao entina mikasika an'izao fiatrehantsika ny krizin'ny Covid-19 amin'izao fotoan'izao? Ya, ny voalohany dia hitantsika fa mikorotana ny rafitra ny fiarahamonina amin'izao fotoan'izao izay miteraka zany fahasaranana sy adi-tsaina eo amin'ny vahoaka malagasy. Miorory ny olona amin'izao amin'ity coronavirus ity ary manampitrotraka izay ilay fizarana izay mampalahelo satria misy ny fanavakavahana amin'ny fizarana izany amin'ireo olona sahirana izay amin'izao fotoan'izao raha mandingitsika inge dia sahirana daholo ny olona amin'izao fotoan'izao. Maninona ny ampahany ihany no mena fa ilay akamaroany tsy omena ao anatin'ilay izy. Mampalahelo zany ary raha mahita tsika dia ontsa ny fo amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka mitomany ny olona mandona amin'ny tena eo ambaravarana mahita ny tena tonga ny olona lahatra ny andalana ary tena dia tena mijery ifotony ary mitaraina ny olona ny tena dia manome telefônina miantso ny olona mandeha SMS hoe ny gasy dia marary havana ary ny tena mampalahelo amin'ilay izy amin'izao fotoan'izao dia misy omena ny olona ao avaratra amin'ny fokotany raha io mahazo vary izy 9 kilao ka 10 kilao dia mahazo menaka 3 litra. Ny ao atsimo kely dia mahazo vary 10 kilao mahazo menaka 4 litra ary ny ao andrefana sy ny atsinanana dia tsy mahazo. Nefa olona samy sahirana ireo nefa ireo olona ireo mifampiresaka dia izao tezitra sy malahelo ilay olona tsy mahazo. Nefa koa ilay olona mahazo koa dia malahelo tezitra satria marary havana ny gasy satria ilay olona dia havany hoe maninona olona sahirana mitovy aminay dia maninona tsy omena dia lasa malahelo sy tezitra amin'ny fitondrana ny vahoaka ao anatin'izay. Ary io mila mandinika ihany ny tompon'andraikitra indrindra ny fokotany ihany koa izay mahontsa ny alahelon'ny olona ve no atao an'izay satria fatapoko vatam-pirenena raha io mbo manarina no resahana hoe le tompon'andraikitra neviny ny fokotany no manafina vary amin'ny gony menaka savony tsy mahasonga zany fantatra eo ny vahoaka ireny ary solombavam-bahoaka dia miado an'ny vahoaka ary mampitandrana amin'ny olona izay manao an'izay satria mampalahelo zany. Malagasy isika ny alahelon'ny olona tsy ho zaka fiarahamonina isika fiarahamonina ray ary zany herim-bahoaka zany rehefa mitrotra ny vahoaka dia tsisy matohatra an'izay ao anatin'izany ka mijery ny vahoaka Totodsoa André Mampandry dia miaro anareo ary tezitra ihany koa miaraka anareo vahoaka sahirana amin'izao fizarana tsy mitovy izay atao amin'ny ianareo zao. Eto dia hoe ny olona sahirana nomena ao anatin'ilay ny définition le fahamaritana inona le masotsevana no atao hoe olona sahirana. Zay aloha no tokony atao zay olona sahirana ny tsy mananasa aloha dia tsy maintsy olona sahirana izy ary be isika be ny vahoaka tsy mananasa amin'izao fotoan'izao. Ny faharoa dia be da be ny olona no very asa ao anatin'ilay izy na ny miasa teny io na eny amin'ny orinasa afaka aby io ny varotra gargoty
ny mpivarotranana ny chauffeur taxi be ny tompona taxi reny zao de efa tsy manana asa daholo reny olona de efa sahirana nkige reny olona reny raha manana bus ary le olona na manana taxi ary le olona am'izao entina miasa ao anatin'izay efa ray volana izy zao no tsy miasa de tsy olona sahirana ve zany le olona sahirana le olona satria tsy mandray vola tsony izy ao anatin'ny ray volana ao anatin'lay izy fa zao lasa hoe trano no jerena ka zay trano zay mba tsaratsara sy miloko ka de tsy mena ao anatin'lay izy fa sahirana toro zao ny vahoaka ao anatin'lay izy ka eto zany no tsara faritana tsara zay olona sahirana zay atao fantatry ny vahoaka mangarara le izy ary eto koa de tiako tsipihana tsara mihitsiny hoe le mangarahara eo am'le fitantanana tokony ho fantarina hoe tsika mahazo vola be tsy misy tsy mainzy centaine de millions de dollars no azo vola be zany zay no nampanantenaina aloha zay no azo famoanana azy mety mandeha tsikely zay no azo avy amin'ny mpiara miombonatoka ho atsika malagasy ary mbola avy ary ny manaraka anatin'le vola be zany atovy mangarara hoe ohatrinona isaky ny distrika no tokony ho azo ao anatin'io raha vadika vary eo na menaka na ppn na savony vary firy-taonina zany menaka firy no tokony ho azo ny commune anankiray na fokotany tsirairay avy ampafantariny olona zany de afisina le izy de hain'ny olona hoe zao zany no azo de ampafantarina le olona koa hoe ny olona sahirana de sao natao hoe olona sahirana ohatra hoe zay mahazo vola isan'andro ohatra hoe 2000 ariary ka hatramin'ny 5000 ariary na 6000 ariary no atao hoe olona sahirana zany tokony isy recensement mazava am'izany tokony isy base de données mazava fa zao mbola tsisy aiza ny fomba fiasa am'izany ho an'ny fitondram-panjakana mahefa aiza zany ry commune aiza zany ry fokotany ry distrika ry faritra tokony anao recensement mazava tsara tsika base de données mazava tsara de hita mazava tsara nge hoe reto olona sahirana ty olona janasy le olona tatsahy zay sahirana kokoa reo de ataovy afisy azo mazava tsara de hitan'ny olona eo am'zay le izy hoe reto ny olona sahirana zao ny fanampiana azotsika de mazava amin'ny vahoaka le izy de mangarahara ny fitantanana ao anatin'zany mora nge zany zany ve de sarotra de onoa andriamantosolom-bavim-baoaka tsara ampatsivina kely any sociologie sy économie zany hoe ny fandinihana ny fiarahamonina sy ny toe-karenany nisany hoe mampampianatra pikariko anao de hitataratra anatin'le fanazavany any zay sehatra ny asanao tao anatin'ny taona maro zay fa ny fahitanao anazy ve misy hoe tsy fahaiza tantana sa misy hoe fanahinina kely apahana fanahinina ao anatin'izay le hoe tsy fetezany eo am'le fitsinjarana fanampiana ho an'ny olona sahirana zay ny voalohany aloha dia tsy fahaizana n'le asa mihitsy incompétence zay zany no itenako azy amin'ny lafiny ray satria zay no itenako hoe tokony isy recensement mazava zay tokony atao sy base de données mazava efa ela no nitenan'izay ary efa nanambara koa ny foloa eo anatin'ny 10 andro de aisy le izy hatram'izao de mbola tsy vita le izy zay zany voalohany le fomba fiasa le recensement mba hahafantarana le olona tena sahirana fomba fiasa zany de tena tsy izy mihitsy ny faharoa zay tena mampalahelo de te le fitiavakely le titikely le fangalarana zany atao hatrany ambony any indrindrandrindra fa hatra tia mifotana zany zay mampalahelo io zany tsy aso io le toetra atsika tokony miova am'izay ry vahoaka malagasy zao fahaseranana sy aretina zao tokony ampisy zany fahasakinatsika zany zay le kolotsaina le fihavanatsika sy le fahasakinatsika zao tokony ainotsika zao tontolo zao hoe miraha inona ny gasy manana an'le kolotsaina n'le fihavanana ny gasy andao hifanampy ny olona manana maminy tsy manana zay anjarany sasany de azaraina kosa fa meo ny anjara ny sasany fa manjary mampalahelo izy misy any misy mba olona tsara sitrapoany anatin'reny fiarahamonina reny ao anatin'le izy nefa be novitsy ao anatin'izay ary zay nataoko antso avo eto amin'ny fahefana mpanina tanteraka ao anatin'le izy raha mety amin'ny membre ny gouvernement zao tsika de hitako mihitsy fa ny ministra maro
dia tsy misy hita amin'izao coronavirus mba mitenena mba manaova action mba ho hitan'ny olona fa tena tsy hita mihitsy mariny tsika avy anatin'le hoe fiboana amin'izao fa na dia zany sa tompon'andraikitra ianao premier responsable misy any ministra vity zay rasa amin'ny ratsan-tanana mba miteny sy hita fa zao koa le olona miteny dia ahitsio le fitenenana aza miteniteny foana ahitsio le fomba fitenenana aza manao teny a zay mampalelo ny olona sy matezitra ny olona ao anatin'le izy ary rehefa hoe resaka fahasalamana no resahana aloha tompon'andraikitra ny fahasalamana no hiteny no iresaka ao anatin'izay fa rehefa tsy domaine anao izy dia aloha ianao mba mipetraka fa action no ilain'ny olona aminao zany a amin'izao fa hitanao misy olona dia miteny foana miteny isan'andro eo ihany ny miotona ary lasa leo ny olona amin'izay a ao anatin'izay a rehetra ka za zany dia mahita fa mila fomba fiasa vaovao ny fahefana mpanatanteraka ny gouvernement amin'izao tompon'andraikitra amin'izao ary izahay dia za manokana dia efa miteny foana ny sarotsavatra tsy mety ary manao sosihevitra foana mba haino hoe a fa oka le ambo politika zany a ataontsika nyrina mihitsy fa hoe malagasy tsika dia miaraka dia mifaneo hevitra dia miara-miasa asoa sy atsara ny fiarahamonina sy ny firenetsika tsy maintsy isy fiatraikany ara-toekarena sy ara-tsosialy fiatraikany ara-tsosialy moa efa henantsika amin'izao fotoan'izao remisy olom-bavim-bahoaka tia crise manodidina ny coronavirus ity dia amin'ny mahampahay toekarenanao indray na metraka an'ilay fanontaniana hoe raha izao zatra henantsika izao le izy moa na ny firenena mandrosa rehefa hita hoe tafiditra anatin'ny fahasahiranana tanteraka anatin'izao fotoan'izao noho ny hoe tsy maintsy fikatonana orinasa tsy fahafahan'ny olona eny anivon'ny orinasa madinika miasa tsony andavanandro raha ho an'ny Madagasikara ahoana mety ho fiatraikany io amin'ny ankapobeny sy amin'ny atsipiriany andriamatototosoa andriamampandry ia misery crise zao tsika ao anatin'le izy ary mitenana anareo amin'izao fa mafy ny ianina tsika amin'izao fa orinany ty coronavirus ty satria na hoe aloha na oaingana dia tsy maintsy ho resy io tsy maintsy ho foana fa ny orinan'io tena zava-doza satria isy crise sociale sy crise ara-toekarena be mihitsy io ao anaty ary tokony hijery alavitra ny mpitondra ao anatin'izay ny voalohany dia ny sanitaam-bolantsika dia iendanja io ariary io rehefa miendanja io zany a dia tsy maintsy misy a ny fidangany vidim-piainana miopapana ary misy zany hoe inflation galopante zany a no iseho ao anatin'io rehefa misy zay ny olona tsy miasa ny olona le ny varotra teo tokony varotra ray andro izy dia lasa ny varotra tapakandro tsy manam-bola tso ny olona kely ny fidirirram-bola zay ananany nefa ny vidim-piainana miakatra dia tena sahirana ny olona ao anatin'izay zay zany tokony jerevan'ny fitondrana akaiky ao anatin'izay ka dia izao ny zavatra voalohany zany a no tokony atao aloha dia izao ny tokony ahena ny taux bancaire ahena zany eny mba ahafahan'ny olona hoe mindra mibola zany a any amin'ireny banque reny zay zany aloha anisany zao ve dia efa tokony atao zay raha fahitanao lasa zao dia efa mitsinjo ao lavitra manomana an'izay ny gouvernement ao anatin'izay ny faharoa akoatran'izay dia tokony hitsinjo lavitra ny gouvernement ao anatin'izay ny tsinjo lavitra zay tokony atao dia tokony asa maharitra no tedavina fiariana maharitra ho an'ny olona sahirana ohatra amin'izay dia eo a ny famoronana asa ho an'ny olona sy ho an'ny tanora zay very asa ho an'ny chômeur zay betsaka ao anatin'le izy ary zay asa koa zay nanan'le olona kely teo a dia ampiana le olona zany a hiasa dia mba fiariana maharitra no menan'olona amin'le izy fa olona tsy zatra hoe tsy zarina hotolorana ny olona ka rehefa vita le fanampiana tsisy mifirena mavita zany hoe fanampiana mandavataona zany fa menan'le asa le olona aharitra ahafahany velona sy mamelona ny vady aman-jany anao atan'le izy mena saina izy zany ahafahany miasa omena moyen izy ahafahany miasa dia zay zany a tokony hojerena zany a ao anatin'izay rehetra izay efa tena zay koa tsika dia ny vahaolana ihany koa zay tokony atao amin'izao zao tsika koa dia io resaka rano io voalaza foana zany a fa hoe ny rano no anasantsika tanana hidiovana anisany hidiovana amin'ny coronavirus marina zay
ary ny voalohana sosikevitro zay ho amafisiketo ary mbola ho teneniko eto fa izao io popy rehetra eraky ny foko tany io de tokony tsy andoavam-bola itsony io satria sahirana ny olona ao anatin'le izy reo mitambatambatra afaka vidanana ny olona vary loka ao anatin'le izy manino tsy andoavam-bola raiso ny andraikitra ry nyzao zany de efa vitsy zany am'izao ary efa nyteny ary io rano io ko sy ny jiro am'izao zao eny ambomanariny de tsy haiko mihitsy mba vahoaka mba olona nke zay mipetraka ny kikambomanariny maninona no tapatapahana foana io rano io filaram-be adiny 3 adiny 4 ny olona lany andro amin'ny mahatsaka ny olona tsy voajatsony a lay ray metatra ao anatin'le izy mampanahelo zany aza tapahana tsony ny rano zany ve de tsy vita ny ministera ny angofo sy ny jirama ny jiro aza tapahana tsony resy zany angatahana iangavininareo a ao anatin'izay akoatran'izay de misy vaolana koty akoatrany hoe rano a io rano io anatin'ny foko tany anankiray de misy secteur maromaro ohatra hoe anatin'ny nafoko tany anankiray ohatra de misy secteur anankidimy na enina na valo am'izao fotoana zao dia popy ray foko tany anankiray farafaratsiny misy ary a foko tany 2-3 iapopy anankiray zao atao ao anatin'le izy raha misy secteur enina ao anatin'ny nafoko tany anankiray anaovy popy aingana reo secteur tsiraray avy reo de am'izay ny olona tsy milahatra be ela be tsony tsy lany andro izy tokony asa izy tokony anao zavatra avy izy a de tsy sairana tsony ny olona ao anatin'zay manamboly tsika io vola be azy io anaovy an'izay isaky ny secteur rehetra de anaovy popy anankiray a de afaka nyfaisarana ny olona ao anatin'izay ravoravo ny olona faly ny olona mazoto ny olona misasa ary mazoto koa ny olona ao anatin'izay satria tena anisany mandany andro be miandro rano sy any io a no andrahoan'ny olona ao anatin'izay zay zany a anisany koa vaolana am'izao à court terme am'izao rehefa hitondra firenena de izao tsy maintsy mijery anao ny hoe am'izao après de mijery zany lohanao ny avant de ny pendant de après ao anatin'le izy ao anatin'zay ohatra zao anao avant le izy coronavirus rehefa nisy ny natany Chine tamin'ny mois de décembre nisy tokony efa ny anticiper sady ny mpitondra ny fanjakana hoe rehefa janvier na février na début mars araka ny voalaza anay de tokony nidina le système de tsy hitafiditra teo le izy zay le hoe gouverner c'est prévoir rehefa iainana ndrendre izy efa hoe io le crise am'izao de mahay mijery anao hoe inona zany a ny fomba igerena azy a ao anatin'izay de après an'io ndray aorinan'ity coronavirus ty de tokony igere le zavatra voalazako teo zany a ao anatin'izy ary eto koa dia manisy sosikevitra koa akoatran'izay voalazako teo a ao anatin'izay hoe ny sekoly ny fianarana milova tsara indrindra ho an'ny tantara anakitsika de zao ny EPP ny CEG ny lycée de ataovy gratuit daholo aloha olona ny coronavirus ty ny cantine scolaire de avereno isaky ny EPP ao anatin'izay fa ilainy ny olona efa sahirana amin'ny resaka sakafo zao a avereno ny cantine scolaire ao anatin'izay ary eo koa ny école privé zay manahirana be mihitsy am'izao tena menimenina ny tompona sekoly zay indrindra ary anisan'izay nampitambona indray nge le hetra zay tokony alehan'ireo alohan'ireo taletsekoly reo efa manofa trano ny akabetrahan'ireo sekoly privé reo satria tsy vitan'ny sekoly mpanjakany irery no mitaizany zanakasika de nampitombona indray zany a le izy ny subvention de mbola tsy omena meo subvention sekoly tsy miankina reny mba ho an'ny mpampianaritra privé reny ho an'ny taletsekoly reny ka rehefa zay nataoko hoe tokony tsy ampitomboana le hetra fa raha mpitombony io hetra io de lasa mitomby tsy maintsy mitombo automatika ny écolazy de ny olona efa sahirana ny ray aman-dreny de ho aiza ary ny zaza malagasy ao anatin'izay eo koa ny hôpitaly tokony mena fitaovana atsaraina ny hôpitaly zay misy ary ampinana izy ao anatin'izay ary reo dokotera sy ny paramètre reo averika anty
tokony jerevana manokana meo fitaovana aloha izy ireo fa tsy ampy le fitaovana zesany miatra manaina le asany ao anatin'le izy a tokony hojerevana zany a ireo ary tokony mena tambokarama manokana ireo mivarotra aina angereo mivarotra aina ireo mivarotena aza omena ko mivarotra aina atsika malaka sy ndraindray a no jerepopotsiny a ao anatin'le izy iverana kely le fanazavana tamy voalohany tsy tamy voalohany moa fa teo hoe gouverner c'est prévoir anisan'ny fanomezana tsy ny tetikotrana ny hoe fotoana tokony anakatonana ny nareo tamin'ny atoko-panohatra ny filohan'ny atokotiko Madagasikara anisan'ny teny volana mars misy syndicat vitsivitsy volana février tany nefa ny teny hoe sao de tokony akatona aloha ny sistany iny moa efa tsy nikatona izy raha tsy taterina kely tafiditra le valanaretina ahoana ny mikasika ny hoavy rehefa aveo andriamatototso andriamampandro hoe mety ho voaray ara-potoana ve ny fepetra rehetra sy ny vahaolana le vahaolana narosinao teo ve mety inona sina no ilaina ahafana hoe manatanteraka anazy ara-potoana mba tsy hoe hitarasoka be ny fahamahana an'le krizy indrindra raha toekarena sarat sosialy anarina kely zay misy le izy ny gouvernement sasany am'izao tokony efa midinika sy efa nahita plan d'action mazava sy stratégie mazava aorinan'ny coronavirus de tokony efa hitanina tsikelikely ny olona aorinan'io hoe zao tokony nataon'ny vahoaka malagasy aorinan'io tokony efa amboarina sy sain'ny olona fa itsika tsy tokony tsisy fahagagana zany hoe misy mana avany an-danitra eo lasa manakarina tampoka ny gasy fa ny asanao ihany ny fahavononanao ihany ny fiasakinanao ihany ny atsembohanao ihany no matafitanao ao anatin'le izy ary eo ny mpitondra maray aman-dreny azy dia manamora sy manome fitaovana rehetra zany mba isan'ny vahoaka ao anatin'izay fa tsika aza minomino mihitsy tsika hoe arya misy mpanao fahagagana atsy misy ampanao mazy de lasa ohatra zao ntsika aza repirebena ny vahoaka malagasy fa miasa tao arahana finoana ary de mila miasa miaraka am'izay isika rehetra indrindra fa ny gouvernement zay manome lalana ho an'ny olona izay ihany no afahantsika miasa ao anatin'izay tsika manana arena betabety tsika na renina kebon'ny tany io na ambonin'ny tany io manam-pahaizantsika ao anatin'izay de zao aloha reny areny reny mba tena hoe ny vahoaka ny gokazy ary ny vahoaka no hitrandraka ny zava-misy zay misy ao aminy ary eo ny gouvernement manome moyen amin'ny olona ahafahan'ny olona miasa ao anatin'le izy sy mikaroka mba ahafahana mivelona sy ahafahany manampy ny fiarahamonina zay misy ao aminy feo mandeha koa am'izao fotoana zao sy sosikevitra mivoaka indrindra avy any amin'ny atoko-panohatra ny hoe tokony gouvernement de crise no apetraka am'izao fotoana zao io gouvernement de crise io zany hoe tena gouvernement tena hiatrika ny ady amin'ny covid-19 ny tena hoe lahara-pahamehana tokony ho tanterahany zay gouvernement de crise zay ve raha fahitanao azy hoe tokony hidira mpanohitra satria misy sosi eo mantsy ny adevitra ho an'ny riakilany hoe vo anangana gouvernement avao de te hiditra anaty gouvernement zany mpanohitra fa miteny hoe tsy voatery hiditra ao anatiny ny mpanohitra fa na ny mpanohana fitondrana am'izao fotoana zao ihany raha manangana le gouvernement de crise ahoana fahitanao an'izay tofiandremapandra za aloha efa miteny ary gouvernement de crise ilay ary tsika mahita tsy fitiavana ny gouvernement kory gouvernement am'izao fotoana am'izao fotoana zao zay miteraka devitra koa nandray mila ravana prime ministre mila ravana tsy hita daholo fa mila ravana io gouvernement io am'izao satria gouvernement tsy nainy anticiper io gouvernement tsy mahavaolana io gouvernement lasa menimenina daholo ny olona am'izao gouvernement zao tokony ho ravana zany akory tsy midika hoe raha mitena an'izany ahako de hitady toerana ao anatin'izay efa député olona manamaiza azy zany député zany ary nefa nanana andraikitra maro tao lohan'izao madéputé azao fa esory ny gouvernement de gouvernement vaovao atao igerer an'izao crise zao fa tsy mahomby io gouvernement io zay te hiditra ao
na erivelona izy na acteur izy rehefa malagasy izy ka tia tanindrazana ao anatin'le izy ary zay masy tena atao hoe gouvernement manampahaizana be le akabetsahan'le anina teo mety manampahaizana ao nge fa tsy manana natraikefy mety tsy manam-pahendreny ao anatin'le izy fa mila an'izay mila nouveau-souffle zao ny olona ao anatin'izay mila fiasa vaovaotsika ao anatin'zay de mame sosikevitra mihitsy am'izay hoe alao io a raha vao de gouvernement de atao raha miantso moa ny fitondram-panjakana amin'ny akolafaiza na aiza na izy io na iza ka vonina anomea ny fahalalany sy ny fahaizany a tsy tako zay olana itsika ho azao efa zay foana no teneniko hoe tsy tokony tsy amin'ny resaka crise ohatra zao gestion de crise tokony tsy misy tsony le hoe mpanohatra sy mpanohana fa malagasy tsika aintia efa ho afaty itsika ty zavatra tya fa andao avondrina ny hery mba ho fanavotana ny tanindrazantsika de andao tsika iaraka aloha anavitra ny zay andao iara iasy zay nge efa era no nyteny andao iara entany tsika zay le solidarité nationale zay zao ny ilaina ary zay reha hitany vaoka tsika hoe miara-miasa ny mpanohatra sy ny fitondrana miara-mifampitantana lasa misy fiatanam-po zany ho an'ny vahoaka lasa le ajitsaina teo sy le sorisory sy le fahatahorana lasa fifaliana zany ho an'ny vahoaka na corona virus ary zany mitsoka ho azy io minonao ana ary tena faly ny olona am'izay na ny anticorona am'izay tena lasa matanjaka ho azy ny olona ao anatin'izay satria zay ny tiampy zao manitra le olona fa lasa misy antsana anakiroa solidarité nationale lasa misy antsana anakiroa be zao ka vao mahazo fanampiana le any amin'ny fokotany zay responsable any amin'ny fokotany dia tonga de misy zay le tena hoe fankalana zay ny an'le mahazo de hoe zay ihany zay ihany ny mahazo an'io zay afaka avanay izy sy mitovitovy firehana aminay fa zay ava zany de aidika ao anatin'le tsy zany tsontsika zao efa nilozany toetrandro zany am'izao fa andao avondrina ny fahaizantsika avondrina ny heritsika andao iraintsika ao anatin'izay mba hifanampy fa za mbola tena anareo aorinan'ity coronavirus ty de crise tena crise miainatsika na crise ara-sosialy io raha crise ara-toekarena io crise ara-psykôlôjika io ao anatin'izay fa rehefa tsy manaraka ny torohevitra zay ny olona zaiko teo tsika de zany no mitena anareo fa zao crise sy alaherin'ny vahoaka zao sy fahatezerana zao de mety miteraka mankany atao hoe explosion sociale ao anatin'izy ka mila mitandrina ny mpitondra ao anatin'izay satria raha misy zany raha sanatry tsika anky ny fampinana sy fahambona eto de hoaiza le tananakitsika hoaiza le firenetsika ve de tsy mba hitraka mihitsy fa tonga ny fotoana zao andao tsika iara iasa andao hifanampy aza mifaniriky zany tsony aza manavakavaka samby gasy ray ratsika ray reny ao anatin'le izy raha zany no tsy tianareo de misy olona hafa ao afaka iara iasa ao anatin'izay fa itsika zany amin'ny maza manokana amin'ny tim amin'ny akabetsahany de efa resy lahatra fa hoe afaka iara iasa ao anatin'izay ary izay iza manokana dia tsy miandren'izay fa mahasolombavam-bahoaka ny tena mahaolo-pirenena de efa nandrainy andraiky la zay saza zay hoe hitany tena fa vitany tena efa nisy ny fanentanana zay natao ary mba nisy koa ny anjara biriky zay mba noentin'ny tena ho an'ny fiarahamonina zany ao anatin'izay nefa kely zany raha oharina n'zay moyen be da be zay azotsika am'izao fotoana zao de ataovy araka n'zay tokony misy reny mba mahazo mba hisitraka izany reo vahoaka zahirana ny vahoaka malagasy indrindra fa le vahoaka eto Antananarivo zay tena iarany izany coronavirus zany am'izao fotoana zao eny ary feno de feno ngamba zay mbola afaka manana ray minitra kely tsika raha mbola hoe misy afatra tiana andriamanitra solombavam-bahoaka farany hoentina maranantsika fandarana ny tiako ambara de hoe ny coronavirus tsy ny mpitondra ihany no miady amin'io fa ny vahoaka malagasy no miady amin'ny coronavirus ka dia manao antso ny tenako am'izay solidarité nationale izay andao tsika hiara entana ary andao tsika no action hiaraka ao anatin'izay ary
hiaraka hiasitsika hiary fanentantsika ao anatin'izay rehetra izay ary eto ny tena koa dia mirary soa manokana mirary fahasalamana ho an'izay tratrany a zany coronavirus izay a ary eto koa dia hotahin'Andriamanitra re isika rehetra ny vahoaka malagasy a mba ho ambin'Andriamanitra amin'izay ataotsika ao anatin'izay a ary ny tompo omba atsika ary ny tenanay ka manokana dia vonina hatrany a hifanampy amina iza nonona iza ary dia manao antsoko ho an'ny filoha ny filoha-pirenena izay misy hoe atso manokana ireo filoha-pirenena rehetra izay nitondra mba hiary fampidinika aminao a raha hiasa aminao a amin'izao krizy izao a fa tena modely be zany a raha fitanao zany a dia mahafinaritra no mahitanareo rehetra miaraka ao anatin'izay a ary zay koa zay voafidy solombavy mabaoka dia vonina hiaraka ao anatin'izay mba seho atsika hoe isika malagasy a no tena manana an'izany a fihavanana sy faisakiny zany a ary tokony eo koa ny société civile rehetra zay leader d'opinion reny a ny mpandrara rehetra tokony ampanatsoana daholo hoe mba hiaraka isika ho iray a hiady amin'izany coronavirus zany a ary hiady a amin'ny fantrana mba ampanakarenany vahoaka malagasy a sy androsoatsika any amin'ny tsaratsara kokoa. Inare dia mankasitraka ny andriamatotodosoa andriamampandrosika solombavambahoaka ny Madagasikara sady mpampianatra mpikaroka eo amin'ny setra ny sosiolojia sy ny ekônomia izy ny vahintsika tatra anatin'ity fandarana ity mba toerana atao anatin'izany a ny fitantanana ny krizy ny coronavirus dia mametraka ny veloma finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy ary mametraka veloma ihany koa ny vahintsika. Dinika fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo. Dinika